ao atokantranonao efa tokony miova. Amen zany sa alleloia. Sa efa niova. Hosana hono. Tokony efa miova ny ao atokantranontsika, tsy le miadiady reny intsony. Rehefa misy anankiray eo mijoro ho fahazavana, dia miparitaka fahazavana, dia miala ny aizana. Alleloia. Eto ve misy olona anankiray vonona hitondra an' Jesosy ao atokantranony. Le mitondra an' Jesosy tsy hoe mpananatra. Le mitondra an' Jesosy tsy hoe izy mpanao sermonina foana isaky mihetsika. So dia izay mantsy netrentsika hoe mitondra an' Jesosy. Tsy mety zany. Beba tonga dia maramila be. Fa le mitondra an' Jesosy tsara fiombonana amin' Jesosy aloha. Voaombo miaraka amin'ny Kristy. Samy hafa ny hoe manombo ny tenany sy ny nofony eo amin'ny hazo fijaliana, sy ny hoe voaombo miaraka amin'ny Kristy. Manombo ny nofony mbola ianao ihany zany. Fa rehefa tsara communion amin' Jesosy ianao, lasa voaombo miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana. Zay ianao vao tsy velona intsony, fa Kristy ny velona ao anatinao. Dia rehefa mitondra an' Jesosy mijoro, maneho an' Jesosy ao tokantrano ianao, tsy le hoe ianao no commandant na général ao an-trano, fa ianao ny fahazavana. Rehefa misy tsy mety dia ianao tonga dia midina ny farany ambany mivavaka ho an'ilay olona. Izany mivavaka ho anao mba tsy ho levina amin'ny finoanao. Dia ianao zany le mivavaka ho an'ilay olona manao betizy ao an-trano mba tsy ho raraka izy. Ianao le mitondra fahalemem-panahy ao an-tanàna. Ianao le mampiavana ao an-tanàna. Ianao le jiro sy fanasina ao an-tanàna. Rehefa misy mangidy dia ianao mampime ohatran'ny paster Jaole. Boum boum boum. Le mandiha mampirevony ao an-tanàna ianao. Maneho an' Jesosy ianao. Ny tokantranontsika tokony paradisa kely. Tena tokony paradisa ao tokantrano. Iza ny andrasanao? Iandry amin'ny papa ve ianao tonga tany tokantranonao hoe avy ampimeziko nareo? Mivavaka ho anao izy. Sûrement. Fa ianao mila mijoro ao atokantranonao. Ataovy ny anjaranao. Asoro ny fahasamihafana. Ty zanako ty tena mahay, tena tiako, ty gotehanao. Ataovy mitovy ny gotehan'ireo zaza ireo. Ny ray mahazo premier lauréat, ny ray mahazo deuxième lauréat. Le premier omenao 20 000 ariary ohatra zany. Fa tsy hoe zany akory ny aty aminay. Dia le anankiray menao 15 000 na 10 000 na 5 000 ariary. Mila mitovy. Ataovy mitovy. Ao izay tezanao zanakao no voarainy zanakao ahitany an' Jesosy. Tsy afaka ahitany Jesosy isy raha vao tsy mijoro ianao. Amen na? Militsika tena hoe tery ho an' Jesosy. Militsika manana ny fomba fijerin' Jesosy. Militsika tena hoe ajanony amin'izay raha nga io nofo io. Inge tsy hanaraka atsika. Tsy hanaraka atsika io nofo io. Rehefa tonga ny fotoana dia mijanona ny nofo. Ndao iverinao amin'ny tenen'i Jesosy. Izy mampiposaka amin'ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Tsisy fahasamihafana. Ndao iverina ao amin'i Jesosy dia hitanao fa mety ny zavatra rehetra. Alleloia. Misy mpanompon'Andriamanitra vonona ve? Ay paster vololona. Ndao tsika hitehaka mafy ho an' Jesosy andraisa. Tsika to dia maka toko hoe itsy dia vahoaka. Alleluia. Tolo hitsangana. Tsika hitsangana to dia ataontsika vavaka ny teny. Napetraka Andriamanitra teny ambava ny mpanompony. Nantany moa teo ny mpanompon'Andriamanitra hoe ianao va le izy toy izay hoe mbola tsy le izy ao za fa le avy ao ariky le tena hitondra ny teny. Dia tsika anao vavaka le zavatra resahan'ny pasteur sandratra teo le fruit de l'esprit anankiray atao hoe famoram-panahy. Mbola tsy dia resaka an'izay firy tsika tandresa fanompoana hatramin'izay. Fa misy fotoana mbola hideveloppe an'izay. Amen. Famoram-panahy le resahana teo hoe Andriamanitra sy ny famoram-panahiny dia tsy manavaka ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy rehefa manome masoandro. Dia izay mahatonga ilay hoe ny famoram-panahy izy dia mitaona ny olona hibebaka. Ny fahafantarantsika zany hoe ninona ataontsika vao maraina dia vaovao antsika ny famondram-pony dia tsy hoe anararorintsika ilay famondram-po vaovao fa tonga saintsika hoe ndre tena tsy avy amin'ny hoe fijoroako daholo zany kay ny soa ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako fa misy ampahany
avy amin'ny famoram-panahy an'Andriamanitra. Dia ny application na ny pratika an'izay ilay nytenenin'ny pasteur teo, misy fotoana koa ianao asain'Andriamanitra hoe na mitaizana mety hoe ny zanakao, na mety hoe ny mpiara-miasa na zavatra ohatr'izany, dia tsy tokony hoe hisy fiavahana be. Andriamanitra mampiavaka iny foana, fa tsika mianatra tsy manavaka. Fa aloha Andriamanitra no mampiavaka. Ao izay zao no nahatonga an'ilay Josefa zao somary niavaka be tao tokantrano, dia zareo ilay problème. Ary ny olana, rehefa lasy Josefa dia tsy mba nahay nijery an'ireto ilay zanany reto Jakob, izany mbola problème hafa n'ilay rangahy zany, fa tsy resahana moa fizy rehefa napalahelo efa saika maty moa zany, fa mba tsika eto mba miresaka an'izany hoe rehefa lasy Josefa dia tsy mba nahita izy an'ireto ilay folo mirahalahy ny herim-pity ireo, naratra ireo folo mirahalahy ireo, nilan'i Jesosy koa nefa ireo olo ireo, satria isaorantsika an' Jesosy tsy avelany andeha gona amin'izao tsika, fa tena ho tiany ho tafaverina ao amin'ny fahamarinany. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana maraina, hamanginao anay amin'ny alalan'ny teny, anairanao anay ny amin'ny toetra, ny vokatra ny fanahy famoram-panahy izay namanginao manokana an'ity maraina ity, atonga anay reto ahiaina an'izay famoram-panahinao izay. Fa ianao dia nampianatra fa omenao ho an'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy, ny masoandro sy ny ranonorana, ampitovianao noho ny amin'izay famoram-panahy izay, ary ny ao ambadika izay famoram-panahy izay dia tianao hibebaka ny ratsy fanahy. Ta io ny tsiraray avy izay tonga eto amin'ity maraina ity, tena hoe handray fampahirezana, handray ny famanginao hifankahita aminao. Ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Sy teka mafy tsara ho an'i Jesosy ary mazao toerana vetivety ary. Romanina toko 12:2, zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aiza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Fantatsika ny hasarobidy ny sitrapon'Andriamanitra. Zasy ianao dia natao hiaina ny sitrapon'Andriamanitra. Zasy ianao dia tokony ahalala ny sitrapon'Andriamanitra. Zasy ianao dia tokony ho tery, tokony havesatra ao anatintsika ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Rehefa manontany an'Andriamanitra ianao dia valiany. Matoa ianao tsy mandre valiny tsy nanontany. Raha mbola vonona zany ao anatinao isa-maraina hoe Tompo, anao an'ity zavatra ity fa inona ny sitraponao, dia anampy Jesosy izay mahatonga azy nanome ny fanamasina ho ao anatinao, ampianatra anao ny zavatra rehetra. Romanina toko 12:5 vakitsika teo dia ozy izy ny teny hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Zao tontolo izao manana ny fanaony izay ananaran'Andriamanitra antsika tsy tokony harahantsika. Misy fomba mampanao mahazatra eny amin'ny fiarahamonina tsy sitrapon'Andriamanitra. Misy fomba mampanahy mety mahazatra any am-piasana, na mety any am-pianarana, na mety eo amin'ny fianakaviana, na mety eo amin'ny fokotany, mety tsy ho sitrapon'Andriamanitra. Dia mila mijoro zasy ianao mamerina ny fotsika amina etaeta hiaina ny sitrapon'Andriamanitra. Le tamin'ny larobia nanampy kely tanatin'ilay fampiarezana hoe ny sitrapon'Andriamanitra dia ny fahafantarantsika ny mety sy ny tsy mety. Tena kaikinao amin'ny zavatra rehetra ataonao hoe dia tandremo hoe fa misy ny mety dia misy ny tsy mety hoe. Dia samy hafa ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fankasitrahan'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny teny Anglisy will of God. Ny fankasitrahan'Andriamanitra amin'ny teny Anglisy please God. Izany hoe mahafinaritra an'Andriamanitra ianao, mbola hafa izay.
Ny mahatonga an'Andriamanitra ho finaritra sy mankasitraka anao dia satria ozy izy ny bokon'ny Romanina fa ze amin'ny nofo izy dia tsy afaky ny ho ankasitrahan'Andriamanitra. Ianao zany raha manao ny sitrapon'Andriamanitra karaha nofo be dia manao sitrapon'Andriamanitra ianao fa tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Mandeha zao le teny 1 Thessaloniciens 5:18 misaora amin'ny zavatra fa zany ny sitrapon'Andriamanitra aiza ao amin'ny Kristy Jesosy ho an'izy ho antsika ho anareo. Possible fantatrao zao izay sitrapon'Andriamanitra izay. Mety terenao ny ao anatinao anao an'izay. Mety tsy te hanao an'izay koa ianao ny tena marina fa matahotra valim-bavaka tsy tonga. Aranofo sao izay. Tsy ankasitrahan'Andriamanitra zao ilay sitrapon'Andriamanitra ataonao satria maninona? Tsy tena ao ianao misaotra fa mody misaotra satria misy zavatra andrasanao avy aminy. Nefa izay mihitsy tokony resentsika. Tokony ho resy lahatra ny ao anatintsika hoe tena fisaorana amin'ny zavatra rehetra tokoa zao no tokony ataoko eto amin'ity teboka anankiray ity. Tarihan'ny fanahy ao amin'ny fanahy no misaotra amin'ny zavatra rehetra. Romaina 12:2 miverina eto toy izy Paoly apôstôly rehefa nampitenen'ny fanahy masina miova amin'ny fanavaozana ny saina. Soyez transformés par le renouvellement de votre manière de penser. Possible en transformation amin'ny fiainana. Afaka hiova amin'ny fiainanao. Amin'ny alalan'ny fanekenao anana le saina vaovao. Io saina vaovao io sain'i Kristy. Ary io saina vaovao io dia isan'ny fiainam-baovao. Io saina vaovao io zany tsy mety raha ohatra ka le fiainana taloha mody anaovana saina vaovao. Manjary lasa le saina taloha amboamboarina no entinao miatrika fiainana. Nefa ny tian'Andriamanitra tonga dia atao vaovao daholo amin'izay rehefa mandray azy ianao. Vao mandray an' Jesosy ianao fahatera-baovao. Tonga dia mandray fiaina vaovao. Zasa ianao tonga dia lasa olona vaovao. Isa-maraina lasa miaina fahazarana vaovao. Taloha vao mifoha mitady gazety, fahazarana vaovao, vao mifoha tonga dia mitady baiboly. Sy tehaka mafitsara ho an'Andriamanitra. Taloha vao mifoha tonga dia mivadinao resahanao, fahazarana vaovao, vao mifoha, eny ary mbola tsy mifoha akory, mbola anaty torimaso, zany koa mbola dingana avy zany. Mbola anaty torimaso dia efa miresaka amin'Andriamanitra sahady. Fahazarana vaovao. Ny antony, raha tonga dia mivadinao resahanao vao maraina, dia tsy katsao alohan'ny fanjakana zany. Fa katsao aloha raha mamany. Dia rehefa hitranga ny problema dia hitanao fa tsy vita mivadinao ilay izy. Le nataonao numéro 2 sy numéro 3 Jesosy io zany izy ihany no vitany io. Dia tsika ho sahirana hoe tompo hitanao zany zany tena mbo tsy zakako dia le menatra. Le tonga eo amin'i Jesosy dia le tompo nefa ianao amin'io sady nanadino azy no tsy mbo namaky tenin'Andriamanitra. Dia eo zay amin'ny tena ianao mahalala eno izy Jesosy hitako mihitsy anao tsy namaky teny vao maraina hitako ane iny. Dia zay mahatonga antsika mila tonga saina. Ny fotsika zao tsy tokony ho fo taloha amboamboarina sy atsaraina fa fo vaovao. Ny fo vaovao omen'Andriamanitra antsika dia fo sensible amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny testamenta taloha mbola tsy fo vaovao satria fo vaovao no omen'Andriamanitra taty amin'ny famonjena. Tsy sensible amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ampitahorina amin'ny lalàna. Raha ianao zany tonga eto Androamariana mbola tsy maintsy ampitahorina vao manao sitrapon'Andriamanitra dia mbola ny testamenta le tsy teny hoe taloha fa tranainy. Tolo. Satria ianao tsy tokony ho ampitahorina vao hijoro. Fa tokony ho misy mavesatra ao anatinao hoe tsy mety amiko intsony raha tsy sitrapon'Andriamanitra no iainako. Dia hozy izy Paoly tsy maintsy saina vaovao. Ny fotom-pisainanao zany tsy ho atsaraintsika. Fa ny fotom-pisainanao tsy maintsy avelanao afitetaka amin'ny tany le anao. Dia neny Jesosy no anoloana an'ilay izy. Ny saina verina 0 io rehefa maraina. Ianao ve tsy maremarika an'izany? Mety avy nanao ve zao ianao? Tena ianao rery zany tena lasa be any amin'ny lanitra fahatelo ohatry ny Paoly apôstôly. Mandalo torimaso adiny roa fotsiny io. Fo avy eo ianao to din'le olona ranofo be indray.
Zay mahatonga anao mila an' Jesosy. Vao mifo, mila an' Jesosy. Amakivaky ny journée, mila an' Jesosy. Raha vao misy etaeta ao anatinao dia efa sava. Andriamanitra zany andro amarina tsy hoe miresaka amin'ny olona efa tanteraka, fa miresaka amina olona resy lahatra te ho tanteraka. Tena kaikanao, ao anatinao ve le te hoe zay. Ao antsika dikan'izay za te ho tsara fanahy. Raha vao misy an'izay ao anatinao dia rain' Jesosy. Zay te zay nefa tsy avy aminao, fa mbola Jesosy koa no mitondra an'izay amin'ny alalan'ny fanahiny ao anatinao. Zay ne mahatonga antsika rehefa tonga amina dingam-pahatsara toetra, tsy misy antony itenenantsika hoe tena tsara toetra reto. Fa rehefa fantatrao ny vérité biblika, avy amin'ny Jesosy avokoa no mahatonga anao ho tsara toetra, ahatonga anao hanery teny iverina, amerina ny voninahitra ho an'Andriamanitra. Tsy noho ny amin'ny mirakla mitranga ihany, fa noho ny amin'ny toetra tsara tonga ao anatinao. Mila mizarytsika mankasitraka sy manome voninahitra an' Jesosy. Rehefa reny hoe ohatrany tsy misy enerva intsony ianao, omeo voninahitra Jesosy. Tena kaikanao, omeo voninahitra Jesosy hoe. Fa tsy hoe niezaka be ianao hoe, fa niasa Andriamanitra hoe. Ny fikasana sy ny fahatanterahana, amin'ny teny anglisy izy dia hoe the will and the do. Tsy haiko maninona amin'ny teny anglisy tsika androany maraina, mety misy dikan'izany. Halleloja. Sady miteny frantsay, misy dikany tolo zany. Mety teny créole koa tsika, osa indien. Ja, tanke, zany koa, allemand koa. Ny fikasana apetrak'Andriamanitra ao anatinao. Avereno, misy fikasana iaina zavatra tsara atao anatiko hoe, avereno zay. Avereno, efa atao anatiko le izy zao hoe. Dia ho ampiasaiko le izy hoe, dia iainako le izy hoe. Zao zany, Andriamanitra tonga eo amin'ny fiainantsika mitondra zavatra be dia be. Romaina 5:5, ny fahafenoan'ny toetra an'Andriamanitra tonga dia plein ao anatinao. Ohatsika manana fiara na manana moto, ohatrany ahoana fifalianao rehefa plein. Alléluia. To dia renao mihitsy hoe wow, plein. Ohatra zany ny fifalian' Jesosy manao plein ny toetrany ao anatiny fonao. Tena kaikinao, mety tsy heninao zao zany hoe. Avereno, mety tsapanao zao le izy hoe. Avereno, mety tsirenao zao le izy hoe. Nefa zay zao ny ao anatinao hoe. Hitanareo ve ny mahatonga an'Andriamanitra mandefa teny? Anaitranao ny amin'izay efa napetrany ao anatinao. Za zany zao tsy hivavaka mba hanana ny toetrany ianao, fa vao mandray an' Jesosy ianao, tonga dia plein. Avereno hoe plein. Tonga dia feno ny toetran' Jesosy ao am-ponao, vonona no aseho. Ny maneho an'ilay izy enao mangetaeta ny tarihan'Andriamanitra iaina n'ilay toetra efa ao aseho. Te hamela heloka ve ianao? Ohatry mitsifotra indray le amenina vao maraina eto. Raha vao tsy te hamela heloka ianao, n'Andriamanitra tsy afaka manampy. Nefa ny fanampiana ianao, nalatsana ny rano mba ho voavely ianao, ananao fahatsapana, fa raha ianao ary mba navela, tokony misokatra ny ao anatinao hoe za koa zao tokony afaka mamela. Fa ny ao anatinao tokony resy lahatra, tompo. Mivonto be mifoko fa za ke tokony eo amin'ilay niveau, tsy mivonto fo zany tsony. Fa tokony olona tonga dia mora mamela heloka. Maninona ary tsy ananako le nitenen'ny pasteur Sandra teo hoe jereo ohatry ny olona marary manao krizy, ny olona izay mijoro mitady ana fotoana anao, dia ianao le mpitsabo mpandidy eny an-tananao ny vahaolana ho an'ilay manao krizy. Mety mamelaka io olona io, mety manongo, mety miteny mandratra. Fa raha vao tsy dokotera ianao, dia miady amin'ilay marary eo, tolona ambony fandrianao mihitsy. Zany teniteneny mba gaga ny fizy io mitolona io le andidy. Ny mpandidy tsy taitra, satria fantany hoe mipaso io krizy io, fa vao vita ny fikarakara sy ny fandidiana, tsy marary tsony io olona io, dia tsy hanao an'iny réaction iny intsony io olona io. Zany mahatonga antsika lasa manana hery, courage avy ao anaty, afaka mela ny olona rehetra mety manao fahadisoana eo amin'ny fiainantsika.
fa tsy possible zay raha vao tsy tonga ao anatiny etaetanao satria ozy Jesosy sambatra nona sy mangetaeta ny fahamarinana fa izy no vokisana tsy ho voky ianao raha tsy nona aloha tsy maintsy nona ianao vao voky tsy maintsy nona ny sitrapon'Andriamanitra ianao vao vokisan'Andriamanitra ny sitrapony rehefa iainga alohan'ny miteny vavà dia risy tsy dia resaka nareo mivady fedretika aloha Andriamanitra ho ampiteneno tsy izay le izy mialoha vao marina dia efa mivavaka ianao vao manomboka mitady resaka aminao niza mety ho mpampiasa mpiara-miasa ny zanakao vadinao ny ray aman-dreny niza to dia mivavà tompo ataovy le teny mety ara-potoana mba ho tahaka ny voalazan'ny boky ny obolana hoe ny teny mety tonga ara-potoana dia tahaka ny paoma volamena na ny paoma eo ambony vilia volamena zafady zany hoe ilaina zany io teny io tonga ara-potoana tsy hoe le olona tezitra be dia anao miteny hoe ho avy Jesosy ho avy mpapakatra le olona mbola tezitra be tsy heno ny teneninao kalmeo aloha izy izay hitanao amin'izay misy fotoana mahamety ny sitrapon'Andriamanitra zany tsy hoe atsipy le fahamarinana efa nyteny azy efa anjaranareo sisa nareo zany ny teo very tena akaikinao tsy sitrapon'Andriamanitra zany ataonao zany hoe atsipinao fotsiny le izy hoe dia teneno akaikinao dia miala-pa ianao hoe tsy mety zany vavà ianao ahoana ny réaction ty avako ty izy tsy tia resaka politika tsy hiditra amin'izay ary zany manjary tsy tafiditra Jesosy izy tsy tia resaka sarin-doso mandiha tsy resaka an'izay ary zany Jesosy inareo no teneniko hoe dia io izy miavanao mety miteny hoe tena nisy fatapera tsara be zay rehefa nandeha tery amin'ny komma ho aza tafiditra fatapera zao ne tenen'i Jesosy ary indro izaho mbanao mandrakariva mba raha tonga ny fatapera an'izao tontolo zao hitanao misy momba an' Jesosy da azonareo ve le mba imemezana vao marainy tenena akaikinao rehefa raha angataka ianao hoe dia omeny Jesosy hoe zany natao hoe evangeliste miditra ao amin'le sehatra le olona mba hiprezente an' Jesosy dia tsika ireo tokony ho zay daholo satria manana ditsika amin'izay olona mbola tsy mahafantatra an' Jesosy manodidina antsika sitrapon'Andriamanitra nyresantsika aoka ho saina vaovao satria miaingitsika avy amin'izay nataony Jesosy sy novitainy Jesosy zay le saina vaovao le saina taloha mivavaka enganie mba hivaly tena akaikinao saina taloha be zao zany hoe avereno saina taloha hoe mangataka eo am-pangatahana manantena valiny tenefa miteny amin'ireo fa be dia be amin'ny olona zao mbola ohatry izany vao maraina zao tsy voatery tsika ety any zao be dia be eo am-pangatahana mihitsy eo izy no fantoka hoe ety zao Andriamanitra zao androsany hoe vao hiteny zao iaino izy zao diso zay tsy enao vao hiteny vao iaino vao hitady izay valiny tokony manao izy fa Jesosy navita ny famonjena dia efa oke fa mbola tsy miteny ary ianao dia efa enoiny sady hovaliany ary dia nitehaka ny razambean'ny zanak'Israely tamin'izany teo anoloan'ny tendrombohitra Sinay Davida zao fomba fiady taloha saina taloha be dia be amin'ny kristiana nefa reto miady miaraka amin'ny sainy Davida ny affronté nakabahana nakavato nanodikodina le atsamitady amin'ny anaran'i Jehovah no natony ianao nitoraka vavabavaka tsara mba tsy vilivily le vato tonga dia nitotona teo amin'ny tapon-dohan'ny Goliath dia to dia nasesiky le anjely mba hiditra tsara dia nandresy avereny hoe nandresy andry zareo hoe le saina vaovao avy amin'i Jesosy tsy hoe hiatrikady ianao androany dia hiteo pastera fa mba eto mbava akany sy mba tsarofa tsy hay ene izy ty azonao amin'izay ngamba le izy asa zay mety ho efa rano fa angamba mety mba andresy zahay fa dia tsy fantatra saina taloha be zao zany satria ny saina vaovao mila ekenao isa-maraina vao mifo maraina ianao tonga dia mpandresy mifo alleloia
mpandresy be farora-bava mbola tsy miborosy fa mpandresy atsangana tana zay maheno hoe satria départ eo amin'izay vitan'i Jesosy le saina vaovao. Ianao zany tsy hoe miady voandresy fa ianao mpandresy miatrika. Misy fotoana zany tafita dia misy fotoana zany verina zéro. Izay ny ilantsika fiombonana amin'i Jesosy isan'andro. Isa-maraina vao mifoha apetrao Jesosy tsy te hisaina ohatran'ilay saina taloha. Ianao zany sao rehefa karakara taratasy dia fantaro fa taratasy efa vita zany ilay karakarainao. Ny dossier mbola tsy apetraka ao efa reçu. Tsy maheno tehaka ao an'Andriamanitra. Zany ny saina vaovao miainga eo amin'ny fandresen'i Jesosy. Ny mahatonga anao mandresy zany, tenenao amin'izay no akaikinao, ny mahatonga anao mandresy hoe tsy hoe mahay miady ianao. Fa efa nandresy Jesosy. Dia ny fandresen'i Jesosy ny fandresenao. Amen. Départ eo amin'izay. Rehefa vonona ianao miaraka amin'ny sain'i Jesosy, izay saina vaovao, dia ho ampian'Andriamanitra ianao ahalala ny sitrapon'Andriamanitra. Averiko vakina amin'izay ilay Romaina 12:2. Ary aza manaraka fanao izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, hamantarana anao sitrapon'Andriamanitra. Lasa misokatra ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny sainao, satria nekenao ho ny sain'i Jesosy vaovao no ao anatinao. Eo amin'ny andininy voalohany dia miteny ilay teny hoe rahalahy, atolory ny teninareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra dia tokony ho fantatsika fa novidian'i Jesosy tsika. Ianao zany tsy tompon'ny tenanao intsony, fa Jesosy no tompon'ny tenanao. Ny sitrapon'Andriamanitra zany dia sitrapony izay nividy anao. Ianao zany tsy hoe manana vava dia mampiasa ny vavanao amin'izay fihetsem-po sy fahatsapanao. Fa ny fanekenao amerina an'ilay vava efa nividiana any amin'ilay mpividy dia Jesosy, dia ilay izy tsy hoe nividiana dia tonga dia raha vao miteny foana tonga dia akatony tampoka, tsy ohatr'izay intsony ilay prinsipa. Ianao zany tsy hoe Andriamanitra mifehy ny vavanao hoe vao mitady hiteny ratsy dia tonga dia mivilana. Dia mahatonga tsy miteny ratsy vilana eo. Tsy izay ilay izy manjary ohatrany hoe ianao ty oay. Tenenina akaikinao tsy ohatr'izany Jesosy hoe. Ny andrasan'i Jesosy dia fandresen-dahatra ao anatinao hoe ndry ty vavako ty ke za moa tsy anahy. Raha tsy nividian'i Jesosy ty vavy ty dia mety nampiasain'ny devoly anapotika sy anapotika no avoko. Fa nividiany ilay izy dikan'izay nampindraminy zany mandritra fivahinianako eto ambony tany. Misaotra azy nanome vava ahafahako miteny misakafo. Dikan'izay manana devoir amerina an'ilay fampiasana an'ilay vava ho araka ny sitrapon'ilay nividy. Dia eo amin'izay anao manomboka miteny hoe tompo, ko efa anao moa zany ty vavy ty, ko inona moa zany tokony ataoko eto izao? Tompo, ho valiana ve izay ny tambavy zany? Tsy tambavy fa taimbava. Anazy ny ale dia anavy tompony retoro. Dia amaly anao ny tompo hoe sady tsy anao ny ale no tsy anao ny retoro fa anaty olo zany rehetra zany. Zany lohany, zany alfa, zany omega, zany ale, zany retoro, zany ale, zany loia, alleluia. Dia inona Jesosy no tokony ataoko ary? Mangotragotraka ty foko. Raha vao tsy teneniko eto dia mety mararirary ny foko. Toy izany tompo aminao, mangina dia sitrana ny fonao aminaran'i Jesosy. Ao ary, tsy te hiteny intsony ary tenena amin'izay. Bienvenue dans le club de miaraka amin'i Jesosy. Anatin'ilay fotoana hoe aleo mihitsy izany valiana. Hoy izany tompo, aza miteny fa raha eo ianao no miteny dia tenina olona maratra, tsy maintsy mandratra. Dia eto indray tsika ianao ry zanako amerina an'izay indray tsika aloha dia ifamela indray ny ianareo e. Izy ity tsy vitavitany hoe mamela azy any ambadimbadika any. Mety hoe misy tonga izay. Maninona zany izy ity? Aleo tsy mandratra rehefa tsy te hiverina avy eo. Omeny Jesosy amin'izay fahatsapana. Tompo, ampio mba hanginana tan'izany fanendrikendrena tsy marina izany.
ampio ambangina tan'izany teny fanaratsiny zany sady ataonao zao fonao sady pasoanao le miforopotrona atao fonao mba fiangona tsisy petipetina tsy misy fiketronana tompo tena tontondro tsy mivoakina amin'izany to dia valiny tompo tontondro ny olona voaomby miaraka amiko alleloia hitanao amin'izay ve le aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao e fanaon'izao tontolo izao tontondro tsy mivoakina amin'izany dia efa maty ozatra fa ny an'i Jesosy tontondro tsy mivoakina amin'izany tontondro efa voaomby amin'ny hazo fijaliana miaraka amiko ary ny tena marina ny tsy afaka mamokina tontondro any ianao satria le fantsika ary atao foanety tsy mety azonao an-tsaina hoe ploa kely le fantsika tsy afaka mamokina tontondro dia mianatra ianao mangina lasa amin'izay ny tatatata rehetra manao exposé sy mémoire na doctorat mihitsy le mpanaratsy eo anatrehanao reto ny zavatra ataona dia ianao malala hoe tsy nataonao dia mangina ianao mamangy amin'izay ny tompo tenena amin'izay amin'izay anaovako azy ka tsy le anaovanao azy ka amin'ilay fanaovantsika azy inona indray zao tianao asiako tenenina inona indray zao ny asainao teneniko isaory teo efa tsy afaka namaly fa natao angina zao afaka miteny dia asainao misaotra indray dia vita ny fisaotra tsofirany misy olona sitana eto andro maraina sitrana amin'izay misitrana amin'izay ianao aminaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta dia ianao le efa voadaka sy ianao indray miteny misaotra dia tahiny Jesosy nareo e dia ampiny tombo kely dia asio fifonana kely ny sitrapon'Andriamanitra mila fantatsika dia ny sitrapony izay nividy atsika tamin'ny fanavotana fantatsika rehefa saina vaovao fa raha vao saina taloha dia tsy ho arakitsika mihitsy ilay sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy saina vaovao avereno saina vaovao ny atao anatin'ny lohako hoe avereno sain'i Jesosy ny atao anatin'ny lohako hoe afaka ilay saina taloha hoe avereno tsy miverimberina iny saina taloha iny hoe miala ny hevitra taloha hoe hevitra vaovao zao ny ato asio teka mampitsara ho an'i Jesosy ilay saina vaovao dia mametraka fa isika tsy tompony tenantsika zay le union amin'izay tadidinareo ny communion mpianatra fa ny union vaisselle fanaka mifanaka tsy miady hevitra amin'izay fotoana tiany ampiasana azy ny fanaka manaiky ho fitaovana ary ny tompo ny fanaka no tompo-tsafidy mampiasa an'ilay fanaka amin'ny fotoana tiany izy tian'ilay tompon'ilay fanaka ampiasana an'ilay fanaka anisany hamantaranao ihany koa ny sitrapon'Andriamanitra voalohany zany fantarina amin'ny saina vaovao ny sitrapon'Andriamanitra avereno fantarina amin'ny saina vaovao ny sitrapon'Andriamanitra hoe avereno zay faharoa zao voalaza ny Luka 10:1-10 aminaran'i Jesosy ary tamin'izany oro zany dia ravoravo tamin'ny fanamasin'i Jesosy ka nanao hoe mideranao araiko tompon'ny lanitra sy ny tany fa efa nafeninao tamin'ny endry sy ny manan-tsaina izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika eny raiko fa izany no misitraka ao toe-panahy anankiray mahafinaritra be no atonga anao ho sensible amin'ny sitrapon'Andriamanitra io toe-panahy io dia toe-jaza ny fiantsoana azy efa maharitraritra mataonany dia azavain'i Jesosy tsy kelikely inona ny mahatoe-jaza azy amin'ny teny frantsay izy dia hoe simplicité de cœur fahatsoram-po satria ny hamantarana ny zaza tso-po zay mahatonga antsika na dia efa nahazo taona aza dia andrasan'Andriamanitra hiaina sy hiverina n'ilay fahatsoram-po tahaka ny fonjaza rehefa miresaka aminy anisan'ny tena mampahazo aina an'i Jesosy dia rehefa miverina tsotra ianao tena kaikanao rehefa miverina tsotra ianao hoe avereno rehefa miverina tsotra ianao hoe avereno mitovy ny ao anatinao hoe so zavatra seho anao tsy zavatra miafina zany eny am-panaovana croix zany to dia hita hoe nona eny to dia hita
fa tsy hoe hainao be manafina an'izy nefa efa maneno be mivavony. Hita le izy satria miaina, mianatra miaina fahatsorana. Rehefa mandeha ny croisade, misy mihina eskimo ery, dia masonao midiridiry anao ohatrany masonjaza. Tsy miafina, ianao zao mety tsy mahalala fomba zany. Eo ianao sy fahalala-pomba anao aloha zany. Eo ianao miaina fahatsorana. Ianao ne tsy manery. Ianao tsy teny hoe voatahinao raha mamy eskimo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Raha sitrako ny tompo mahazo ianao. Rehefa tsy sitrany dia mody ianao tsy mahazo. Avereny hoe mianatra miaina fahatsorana hoe. Io fahatsoram-po io very rehefa nanomboka melehibe tsika. Satria indray misy fitaizana manongotra an'izy io. Dia isaorana an' Jesosy fa ny fanamasina mamerina an'izy io ho ao anatinao. Dia hozy Jesosy nafenonao tamin'izay nyhevitra sy nametraky ny tenany hoendry fa nasehonao tamin'ny zaza madinika. Raha te ho sensible ianao amin'ny sitrapon'Andriamanitra miaina fahatsorana fotsiny. Tsy hoe tsotra adala fa tsotra toy ny zaza. Jesosy tsy niteny nety hoe saotra raha eo fa dia izay nafenonao tamin'ny endro dia nasehonao tamin'ny adala. Tsy adala ny teneny eto fa zaza. Alleluia. Ny sitrapon'Andriamanitra dia fantatsika efa Tesalona voalohany toko 5:20. Efa hitantsika iny tafara fa averiko vakiana. Misaora amin'ny zavatra fa zany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Rehefa anao ny sitrapon'Andriamanitra dia manekeo ho tarehy amin'ny fanahy, ho feno amin'ny fanahy, ho ao amin'ny fanahy. Misaotra amin'ny zavatra rehetra tsika. Misaotra amin'ny zavatra mahafinaritra, misaotra amin'ny zavatra inona tsy mahafinaritra, na ny agréable na ny désagréable dia enrasan'i Jesosy ny fonao hisaotra azy. Satria ao ambadika reny misy zavatra tsara. Le antony satria mifandray ianao amin'ny toetra n'Andriamanitra fahatsarana. Dia matoky ianao fa izay avela amin'ny tranga eo tsy ho ratsy fefara. Tsy ho ratsy ny antony fa tsara. Ny kajitsika anie voafetra calcul. Fa ny kajin'Andriamanitra enjana be. Zay mahatonga ny boky Korintiana miteny hoe raha fantatry ny mpanapaka izao tontolo izao dia tsy nombohany teo amin'ny hazo fijaliany Kristy. Zany hoe le faratsiam-panahy mihitsy ny navelan'Andriamanitra hitranga amahana ny olona ny fahafatesana sy ny fahotana ary ny olona ny faratsiam-panahy. Iza ny nanapohan'ireo zavatra be dehibe anaty Baiboly, izay ny mahatsara anao mamaky Baiboly ahita ny raisonnement ny fomba fiasa n'Andriamanitra. Ohatrany hoe voailika tsy tiany ray aman-dreniny Davida fa ny tao ambadika izay ampifantoka an'io zazalahy io ho any amin'Andriamanitra ny fony. Tena kaikinao misy antony tsara ao ambadika ao hoe. Izay tsy vitan'ny fitiavan'i Jakoba ho an'i Joseph, vitan'ny fiasan'Andriamanitra namela ny fankahalany rahalahiny anipy azy ao anatina lavaka fatsakana tsisy rano tampoka. Ohatr'izao zany le miracle. Jery zareo, io fa misy rano, alefa sao, vao natsipy ny nono, tsy nanao hoe plofo, fa nanao hoe viretaka. Satria fotaka le tao, dia gaga zareo, fa nga tsisy rano indray le lavaka nareo koa nga. Satria Andriamanitra nefa mikontrôle. Avy eo, nalefa ho andevo nentin'ny Ismaelita. Tonga soa tany Egypta. Hay tsy tonga tany Egypta raha tsy nankahalany rahalahiny. Misy zavatra tsara ao ambadika ao. Tena kaikinao, misy zavatra tsara ao ambadika ao hoe. Zay mahatonga ny fisaoranao hoe tokony ho velona hoe tokony avesatra hoe. Io to dia eno hoe. Na samy vavaka eto antsika hoe asan-drato ny tanana dia eno mihitsy hoe fisaorana tonga dia tena tsy miainga izany. Saotra Andriamanitra na dia tsy tiako ato koa dia tsy maintsy saotra avokoa. Fa tia Jesosy hanokatra ny fonao ianao Jesosy. Eto indray zany tsika re. Fantatrao misy le manjoay fa hianatra anao sitraponao. Io indray le zavatra ndre saotra. Saotra. Saotra amin'izay ho ataonao. Saotra amin'izay mbola tsy ho ataonao. Tian'Andriamanitra ho votsitra ny ao anatinao atoky azy. Satria tsy ratsy le fitantanany ary tsy ratsy le zavatra homaniny
raha misokatra ny ao anatinao. Mba sokafo moa ny ao anatinao e, ahita ny fahatsara n'Andriamanitra. Tokony hisaotra azy sika amin'ny zavatra takatry ny saina, amin'ny zavatra tsy takatry ny saina, amin'ny zavatra eken'ny saina, amin'ny zavatra tsy eken'ny saina, amin'ny zavatra nampoizina, amin'ny zavatra tsy nampoizina. Misaotra n'Andriamanitra ny amin'ny zavatra vita, dia misaotra an' Jesosy koa tsika ny amin'ny zavatra tsy vita. Misaotra an' Jesosy tsika ny amin'izay nataon'Andriamanitra, dia misaotra an' Jesosy tsika ny amin'izay tsy natao n'Andriamanitra. Sitrapon'Andriamanitra manaraka 1 Thessaloniciens 4:3 naran'i Jesosy. Fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hanamasinana anareo, hifadianareo ny fitsangatsangana. Sitrapon'Andriamanitra ry havana ny fanamasinam-piainana, ny fanamasinantena, ny fanamasina toetra. Tesaloniana voalohany toko 4 ny 9-7. Atokano an'Andriamanitra ianao. Hitanareo misy olona zao manana telefônina anankiroa ohatra, na aloha zany ray aloha e, misy ohatra mety efa azo fanondrony zany, menina. Misaotra ho an'izay miompo amin'ny amenina mankinkinao amin'ny fony ao. Dia ny telefônina anankiray iantsoina fianakaviana, privé. Dia ny telefônina anankiray iantsoina amin'ny resaka fiasana, professionnel. Zay consécration zao zany. Consacreko amin'ny famiako ny telefônina anankiray. Atokako ifampiantsoko amin'ny fianakaviako ny telefônina anankiray. Fa le anankiray atokako ifampiantsoko amin'ny lafiny asa. Ohatr'izay ilay tian'Andriamanitra iainanao, mba ho enao ny manokana ny tenanao ho an'Andriamanitra. Ty vavy ty Jesosy tsy idiran'ity karazana rano rehetrarehetra ity. Alléluia. Consacrenao ny vavanao, tsy idiran'ny alcool, tsy idiran'ny toaka, tsy idiran'ny labiera misy alcool, tsy idiran'ny whisky, tsy idiran'ny vodka, izay anarany eo. Izy ne mody hoe vodka mivadika ary, mabody atao zay fa alcool foana ny ambadika izy ane. Tsy idiran'ny chocolat ohatrany tsara fa rehefa karepoana misy ao anatiny. Efa voadelina vao mamindrafo amiko tompo, manino ty mamindrafo. Aloha iny. Zany sitrapon'Andriamanitra ne. Nenareo koa dia efa trop be. Ya, trop be mihitsy ka. Tena efa trop be. Ny antony, te ho feno fanahy mandritra ny journée, tsy chocolat kely iny tsy hafeno fanahy eo. Ny chocolat kely iny avy eo, eny amin'izay no. Fenoa. Fenoa zay. Aza velo mamindovay ho izy ny boky ny Efesianina. Aoka nareo ho feno ny fanahy. Manakana ny fahafeno ny fanahy ny alcool. Izy ne pastera kely e. Tan pastera, za zany efa afaka e. Tsy le mitsangajanga be reny. Tsangajanga kely. Very foana zany. Tonga dia tsy mitsangajanga, intsony. Tsy misotro, zava-pisotro, mahamamo, intsony. Reto daholo ny azonao sotroina. Rano. Rano tsotra. Efa feo. Ranon'apango. Ranom-bary. Ranon-dasopy. Hiditra amin'izay tsika. Ranomamy. Rano misy lokony. Rano mitsefitsefitra. Poisson gazeuse. Ranom-boankazo. Ronono. Dité. Tambavy. Café, fa tsy atao be loatra. TKO. TKO be ronono. TKO tsisy akoatrin'ny ronono. Capot. Madity tsinao, capot tsinao. Jereo ne, ny zavatra azo atao be lavitra no ny zavatra tsy azo atao. Consacreo masonao. Misy zavatra tsy azonao jerena. Misy zavatra tokony ho jerenao. Ka ina zany tokony jereko? Jereo Jesosy tompo finoantsika sy mpanefa azy. Hebreo 12:1-2. Rehefa mijery ny ao an-trano ianao, mijery qualité. Aza mijery défaut.
consacré ho any sitrapon'Andriamanitra ny masonao. Jere inona hoe? Jere qualité. Jereo ny zavatra tsara mba ataon'le olona. Fahazalatsaka tsy ahita afa-tsy ny zavatra tsy mety ataon'le olona. Asa ohatra ny défaut foana ny tany saina marina taondro arivo. Marary ny tokantranao raha vao zay. Ndanaiky anasitrano. Hoentina ohatran'ny dokotera Jesosy. Consacré ho masonao. Misy zavatra tsy fijery. Rehefa misy fotoantsika mihitsy tejery aiza ry sary iny. Izy ny sary iny. Consacré ho masonao. Mandeha fanatrehan'Andriamanitra ny olona mifantoka any amin'ny tompo ianao mahita zavatra hafa. Satria misy sary hafa ampidirinao. Tompo any anasitrana sy anafaka. Raha Jesosy ny anadio. Consacré ny sofinao. Aza mihaino rana. Mihaino an'Andriamanitra. Aza mihaino mpamitaka devoly. Mihaino ny fahamarinana izay tsy hamitaka anao mandrakizay. Consacré ny tananao, consacré ny tongotra. Mombanao ray manontolo ny fonao. Io fo kelinao io nge tsy mety hitoeran'ny zavatra ratsy io e. Atokano an'Andriamanitra sy ny fahatsarany sy ny sitrapony io. Tandremo ny fonao metro izay tokony tandremana fa avy ao ny aviany ny aina. Petera voalohany toko faharoa dia 12 ka hatramin'ny 12. Sitrapon'Andriamanitra manaraka anaran'i Jesosy. Ary aoka ho tsara ny fitondran-tenanareo amin'ny jentilisa. Tsangana ny tanan'izay maheno. Avereno hoe tsara fitondran-tena. Avereno tsara fanahy. Avereno tsara toetra. Avereno tsara saina. Avereno tsara fomba fijery. Avereno tsara fomba fiteny. Avereno tsara fiainana. Avereno fahazarana tsara. Avereno fiainana tsara. Eto izy Petera. Petera apôstôly nanoatra an'ity epistily ity. Aoka ho tsara fitondran-tenareo amin'ny jentilisa. Mba hankalazany an'Andriamanitra amin'ny andro famangina no ny ahitany ny asa tsara ataonareo. Dia izay hanendrikendrehana anareo ho mpanao ratsy. Ary no ny tompo dia maneke izay rehetra voatendry ny olona. Maneke mpanjaka, maneke presida. Sanareo. Izay mitsy niny. Ta io ny mpitondranay. Aka ny azo antiako ihanina azo. Tsy ianao misafidy ka. Tsy ianao misafidy sujet de prière momba firenena. Misy mpitondra napetraka Andriamanitra. Ka izy ny tsy napetraka. Napetraka izy. Fizana napaka zanak'Israely tany Egypta. Farao. Fizana napetraka Farao. Andriamanitra. So dia misy miteny, Farao zany, exemple zany fa zalefa lavitra sainao. Exemple ny teneniko hoe Andriamanitra mametraka. Na tsy tianao aza ilay tokony hisaorina tamin'ilay dingana voalohany. Tany zany dia efa raraka indray zany tsika izao aloha. Aza veloha raraka tsony. Toiziko ny sitrapon'Andriamanitra mila ianarantsika. Ary noho ny tompo, tena akaikinao, tsy noho ny aminao hoe tsy noho ny amin'ny taranaka hoe tsy noho ny amin'ny asa fanompoana hoe averena, tsy hoe misy dadatoana ireo minisitra ao. Fa noho ny tompo. Zay mahatonga antsika mila maneriny ao anatintsika ho feno ny tompo. Feno ny fieritreretana azy ny ao anatinao mba ho lasa automatika ny fanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra noho ny fieritreretana ny amin'Andriamanitra. Ary noho ny tompo dia manekeza rehetra voatendry ny olona. Na ny mpanjaka satria ambony izy. Na ny mpanapaka satria ny raha ny amaly izay manao ratsy izy. Fa ho mpidera izay manao tsara. Toyany, fa toy izany ny sitrapon'Andriamanitra. Ampanginanareo ny tsy fahalalan'ny olona dala amin'ny fanaovan-tsoa. Dika amin'ny fanaovan-tsoa, fahatsara-toetra. Dikan'izay, sitrapon'Andriamanitra zany tsika miaina vokatry ny fanahy. Anisany anankiray voamarika eto, vokatry ny fanahy atao hoe fanaovan-tsoa na fahatsara-panahy na fahatsara-toetra. Ny olona tsara toetra zany dia voalohany aloha tsara fitondran-tena. Avereno, ny olona tsara toetra hoe avereno tsara fitondran-tena. Avereno, ny olona tsara toetra hoe mivavaka tsara ho amin'ny mpitondra. Avereno, mivavaka tsara ho amin'ny mpanapaka. Ito dia henin'Andriamanitra.
to dia n'Andriamanitra hoe tena lavitra be izany vavaka ataonao izany. Andriamanitra te io mpitondra amen. Andriamanitra nitseniko tsara fa vereny hoe hay efa vita ka. Raha mba hanao ihany ataovy tsara. Teny mahatonga an'izay, ozy izy leo ambany ao, mba ho hitan'ny olona ny fanaovantsoa ozy izy. Ny fahafahanao mivavaka amin'ny firenena zany tsy maintsy tsara fanahy aloha ianao. Zay ke zany mahatonga ilay izy tsy nety hatramin'izay tsy tsara fanahy. Ataovy mety amin'izay manomboka androany. Manekeo ho tarihan'ny fanahy masina hamoaka an'ilay fahatsara-panahy efa ao anaty. Mba ho tarafina amin'ny fahatsarany fonao, mitondra mbavaka ny mpitondra anao. Ina ilay tenintsika teo? Maso tsara, mianatra mijery, zavatra. Mahita ve ianao fa manao zavatra tsara ny fitondrana amin'izao? Ela be ilay famaliana, mila fanasitrana an'izany. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao ve mahita fa misy fahatsarana ao amin'ilay mpitondra, fahatsara-toetra? Ozy misy nanina ary any teto androany. Soatra Jesosy fa eto ianao androany, ianao mihitsy kely mila sotranina. Alléluia. Anisany ao anatin'ny session any intercession tany an'la retirety tsy tsy vita dia ny hoe tsy maintsy misokatra ny ao anatinao fa kadô tsara avy amin'Andriamanitra le entinao amam-bavaka. Hivavaka ao amin'ny vadinao zao ianao. Raha vao tsy manaiky ianao alohan'ilay vavaka hoe kadô tsara io, dia tsy mihaino Andriamanitra. Ireo zao vao miteny hoe Andriamanitra vavaka ho an'ilay tsy vanina izy. Iza ilay tsy vanina aloha? Iza ilay tsy vanina aloha? Eo aloha aza mbola angatana izy. Iza ilay tsy vanina aloha? Le vady meko anao. Ie, nga za mamenao vady tsy vanina. Ny tsy mangataka aloha ka eo amin'ilay tsy vanina aloha tsika mianaka miresaka aloha. Ny tompo tsy ohatr'izany fa zany no efa mandeha ilay fotoana dia afainganiko ilay izy. Eo aloha tsika, iza milaza anao fa tsy vanina eo. Ka ny angatako anie mba ho afaka mitoaka. Ajanona ilay resaka toaka aloha, le anao mahita azy tsy vanina aloha mivahantsika eto fa ny toaka ho isorika eo ihany io. Ohatr'izay dia lasa. Averena hoe vavaka ho amin'ny vadiko. Anina izy? Vanina. Zay. Inona amin'izay ilay tianao angatana? Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Mahita olona eto manomboka androany mahafantatra tokony ataonao izay anaty vavaka. Raha vao tsy voarainao fa kadô tsara le efa eo aminao entinao mambavaka dia eto isika hiandry apôstôly anankiray izay atao hoe apôstôly Paoly. Dia ho andraso eo Paoly. Hivavaka amin'ny vadinao ianao vao mandohalika tompo. Kadô tsara io nomenao io. Wow! Zavatra angatahako mety misy zavatra kely tsy mety fa izy aloha tena efa kadô tsara e. Fa tia Jesosy mba angatahako mba hafanay miara-mandroso makany amin'ny perfection. Fa izy tsara. Vavaka amin'ny zanakao ianao. Ianao ve mieritreritra fa nanome anao zanaka ratsy ve Andriamanitra? Teo izy Jesosy, ratsy va amin'ny masonao satria tsara. Aloha ny vavaka an'ilay zaza, ninona nataony tsisy tsisy zaza voateraka tonga dia shalom. Izy ty zaza ty, alléluia. Na ianao ary matahotra raha voateraka ao maternité miteny ohatr'izany zanakao. Dia zao teneniny, tsy pipi firy androany fa aza mandany kosiny amiko. Fa zao izay nahazo taranaka dia nahazo zavatra tsara. Depara an'ilay vavaka zany amboary ny fo. Tsy amboary ilay zaza fa amboary ny fo. Ianao zao vao hivavaka hoe Jesosy ilay zanako dia ny tompo ny fonao e, ny fonao e. Ka izy ny zanako ny fonao. Dia depara an'ilay vavaka zany tompo. Tsy maintsy misy kely an'izay. Misaotra fa nomenao zanaka tsara. Fa reto mba angatahako ho an'io zanaka tsara kadô tsara nomenao io. Taotrana maheno tsara tsika hoe
aza miziriziry fa ho tavela eo ianao aza ziriziriny zany teny zany ho tavela eo ianao fa nefa ny tena mampanompo dia vonona nompo anao eto foana hampianatra an'izay isan-kerinandro raha mbola vonona ianao ka manampaharetana eo midingana misy ianao io ary io maninona avela atao vatra zay mihitsy fola izy eto ambavaka pastera fa tena manandevo le asa nefa asa tsara ny nomeny Jesosy taminy ianao le nitalao teto fony mbola tsy nisy ninninina nankodiny ara tsy niditra tao paosinao namaly Andriamanitra ary Andriamanitra rehefa mamaly tsy mamaly zavatra ratsy izy satria ratsy diso psaume 119:68 fa tsara ianao mpanao tsara ianao tsara ne izy dikan'izay zay omeny anao eo zany avereno asa tsara marina kosa aloha tsy hoe mpivarotr'olona ianao tonga eto asa tsara nomeny tompo tsy ny tompo mamey an'izany fa misy asa zay sokafana izy anie tsy niteny hoe asa tanteraka mahafa-po sady tsy miasa mandray karama tsy isy zany aza mitady azava tsy misy zany nomeny asa ianao hivavaka am'le asa ianao isaora aloha Andriamanitra saotra tompo fa tamin'ny tsy nisy ny sokafanao io ary tsara io fa za mety tsy mahita ampio aho mba hahita fa tsara io satria ianao dia manambara amin'ny Timoty 2:7 fa zay rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa ka tsy misy tokony holavina raha raisina amin'ny fisaorana tsara io mpampiasa io mety tsy ampozinao zany tsy ianao tokoa paster saotran'Andriamanitra fa tsy za mampianatra fotsiny eto iaino any ny ianao fa misy fahatsaranao zay le efa ampianarina misy fahatsaranao tian'Andriamanitra ho hitanao amin'ny alalan'ny mason'Andriamanitra sy ny toetra tsara n'Andriamanitra ao am-ponao ny olona tsara toetra zany mahita zavatra tsara foana mahita zavatra tsara foana mandeha ny an-dalana ianao dia hoe mitady loza ny voatabia zay ianao mahita afaka anaovana jus izy io mihitsy isodina kely tsy le mainty tsy mety io mahita zavatra tsara ianao ndray voatabia maitso mata ve ny amidiny zareo afaka anaovana confiture indray io marina zany confiture tomate verte ajantsika eo zay lasa mitatra ny cours de gastronomie spécialisé ihany lasa mahita zavatra satria ny ao anatinao mihitsy ny tsara tena kaiky anao raha vo tsara ny ao anatinao tsy mahita zavatra ratsy ianao dia le izy tsy ianao miezaka nio tsara fa mifanamasina mametraka le fahatsaran'Andriamanitra ao am-ponao ianao mangetaeta ny aina le izy ianao zany tokony mba mangetaeta kosa any kosa ny tokony mba isantsika kosa andro maraina kosa mba tokony ho antsika mety ratsy toetra be ianao zao manatrika eto raha fijeriko alleloia fa tokony efa tsara toetra miala eto satria mangetaeta ianao tompo ary le tamin'ny anina iny zaka tena ndry Jesosy mifona aminao fa ratsy iny saiko iny fa manomboka eto tiako mba ho tsara foana amin'izay ny saiko dia sitranina ilay izy ianao rehefa tonga any amin'ny dentiste ny tsy akoa ty ny firatsinao ty andray ty tsy zany fahatsaraina na ongotana dia solona solony zay koa ny tonga amin'ny eto amin'ny sekoly ongotana izay toetra ratsy dia ianao mamely le taheta mba hamoaka n'le toetra tsara efa ao anatinao vereno efa atao anatiko le izy hoe dia eto Petera apôstôly tena miteny mihitsiny sitrapon'Andriamanitra ozy izy le fanaovan-tsoa aseho anareo amin'ny fitondratena tsara dia le fitondratena tsara aseho amin'ny fanekena ny voatendry ny olona ny mpanjaka manaiky fahefan'olona eto ambonin'ny tany manaja zay tokony hoajaina tena kaikinao sitrapon'Andriamanitra zany hoe tsy manaja zay tianao fa manaja zay tokony hoajaina asiteka mafitsara ho an'Andriamanitra aloha ny vavaka ianao zany dia mahatsapa hoe ndry nomenao cadeau tsara dia para cadeau tsara zany sujet de prière rehetra manomboka androany avereno ny sujet de prière manomboka androany hoe dia para cadeau tsara hoe mazava ve zany hoe alohan'ny angataka mahita aloha ianao fa fanomezana tsara le zavatra nitady hitarainanao io eo ny départ eo dia eo amin'izay ianao miteny hoe tompo misaotra fa fanomenao zavatra tsara fa mety zany tsy mahay mijery na zany tsy mahay mikolokolo n'le izy fa raha araka le teny teo tsara le omenao zany
fa tsy misokatra ny ato anatiko. Ampianarao mba hanokatra ny masoko ahita ny fahatsaran'izay omaninao ho aho. Dia ity le zavatra angatahako. Fefa tsara le izy fa tia misy dingany fahatanterahana mba hiriko ho ataonao eo amin'ny fiainanay. Tsy voatery androany fa amin'ny fotoananao. Fa mety foana Jesosy na tsy ataonao koa le izy fa rehefa ny amin'ny roan'ny lanitra tsika mihoana savako. Zay zao tonga dia fenitra mafatifaty misy voninkazo kely mipoitra anaty izany vavaka izany. Na ny anjely ary mandidy tsatakako. Satria na le vavaka ataonao ato dia eny hoe vavaka tsy manery an'Andriamanitra. Vavaka miainga amina fo tsara sy maso tsara. Manana firenena tsara ianao. Manana mpitondra tsara ianao. Ohatra misatra lasa aloha vedety. Aloha averintsika tsara fa exercice mas ty androany maraina ity. Manana firenena tsara ianao ry malagasy. Manana mpitondra tsara ianao ry malagasy. Amen. Raha eo ny deparanao, amangy Andriamanitra. Amangy Andriamanitra. Hitanao izay mahatonga Andriamanitra tsy afaka mamangy. Olona ratsy toetra le mivavaka. Ny aza ny angatahako higaneba Isaac Sida. Mpamosavy ane zany. Hitanao amin'izay, zay kely izy. Dia Andriamanitra tsy mamaly mpamsa. Ny zanany valiny. Ianao ne tsy mpamsa. Zanany ianao. Fotandremana fotsiny. Mifaly amin'ny fahamarinana. Tsy maniry zavatra ratsy ny hafa. Manohana amam-bavaka. Dia ho hitanao fa ao anatin'le vavaka manomboka hisokatra amin'ny masonao ahita hoe hoay eo manomboka amin'ny valy le nangatahako. Ny olona menimena satria izy tsy nangataka. Dia tsy misokatra ny masom-panahiny ahita fa efa misy raha ohatry ny felatanana ianonsen'le oram-batravatra be. Izay mivavaka no ahita hoe wow manomboka efa mivaly izy izany. Ny olona tsy mivavaka izao menimenina. Route nationale zarava vitako. Fa ny olona mivavaka mahita hoe wow manomboka efa misy vita izany ary tsy ho ela dia ho tsara tarehy ohatry ny eny Masay. To dia tenenina. Ny lalana rehetra hatrany amin'ny elakelan-tany ambanivohitra lavitra indrindra ohatry ny eo Masay. Tianao ve izany? Ataovy amainina re. Possible ve izany? Ataovy amainina re. Raha tsara toetra daholo ny olona dia ataon'Andriamanitra izany. Afaka mitsangana ve le tsara toetra rehetra manatrika sekoly eto androany maraina? Dia nofofoatana le manana fahatsara-panahy rehetra anatin'ny fony. Misaoran'Andriamanitra ny fonao ray amanontolony amin'ny teny androany. Ankasitrao Jesosy dia mety anatrehan'Andriamanitra ny etaetaponao miatrika amin'ny fiainanao hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny asaribidiny teny. Ny fanatrehanao mamangy anay. Ny fampianarana manintsy anay. Ny fanangananao anay ho zanaka eo amin'le dinga ny sitraponao. Ary inoana efa mba ho ankasitrahanao koa izay hanao ny sitraponao satria araka ny fanahinao. Misaotra betsaka fa saina vaovao no hamantarana ny sitraponao. Tsy le saina taloha izirizirianay. Tsy le saina taloha ezahana tsaraina. Fa tapaka ny saina taloha manomboka fotom-pisainana sy fomba fisainana vaovao dia ny sainao Jesosy. Misaotra betsaka fa izay manaiky anina toepanahy fahatsorana dia sensible amin'ny sitraponao. Fa angiony tsiraray avy izay tonga eto tompo hiverina nanana an'izany toe-jaza zany. Na dia efa lehibe sy olona sy efa fotsy volo aza. Apetraka am-pelantananao ny anatin'ny fonay. Anao ny sitraponao. Mba ho feno fisaorana amin'ny zavatra rehetra. Ny fonay, ny vavanay. Amin'izay rehetra mitranga sy miseho. Na izay nangatanay efa ny valinao hitany masonay. Na izay mbola tsy hitany masonay efa karakarainao any ambadika any. Na izay miandry ny ara-potoana mahamendrika avy aminao. Tokony mavesatra sy velona tsara ny fisaoranay miandrika izany. Vavaka izay tompo ametraka ny anatin'ny fonay. Mba hahafahanay manamasina ny tenanay. Manamasina momba ny ray amanontolo. Ho anao fazana ny sitraka ao satria efa novidianao izay. Tsy tokony hanao izay tianay izay. Ampianaro izay tompo hiaina fahatsaram-panahy. Fanaovan-tsoa sy fahatsaran-toetra. Aseho amin'ny fitondra tena tsara. Amin'ny fanekena ny mpitondra ny mpanapaka sy ny mpanjaka. Anana fo tsara hivavaka. Amin'ny fahatsapana fa nomenao zavatra tsara izay.
Zay vao entinay mambavaka. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa misy vavaka sy fiainam-bavaka sitrana eto androany maraina. Misy olona tsy ho taraiky ela be anatina fiandrasana valim-bavaka satria me misokatra ho amin'ny sitraponao no any anatinay. Ainy ny fahaela ny fanekena iaina fahatsara-panahy ny mahela zavatra be dia be ara-pikarakarana. Aoka hiova ny fomba vavaka ny tsiraray avy ho amin'ny vady aman-janany. Ataovy amen. Aoka hiova ny fomba vavaka eo amin'ny mpitondra anay. Ataovy amen moa e. Aoka hiova ny fomba vavaka eo amin'ny jirama. Amin'ny anaran'i Jesosy. Asa anatin'ny tanao dia isaory Andriamanitra ny fonao manontolo. Tonga dia hiaino ny sitrapon'Andriamanitra. Isaory azy ny fiainanao. Isaory azy ny fiainam-panahinao. Isaory azy ny fiainam-panomponao. Isaory azy ny fiainatokantranonao. Isaory azy ny fiainam-pahasalamanao. Isaory azy ny mitranga, ny miseho. Raha misy fahasarotana, fanoherana, ady, tafio-drivotra, tsy fahasalamana kely miserana, zavatra be dia be mety fanenjehana. Isaory azy. Ankasitrao ny fonao ray amanontolo. Isaory azy ny fiainam-pirenenao. Isaory azy ny fahafahantsika mameo voninahitran'i Jesosy amin'ny 26 juin ny amin'ny tantaram-pirenena. Isaory an'Andriamanitra ny tanàna misy ianao. Isaory Andriamanitra ny fianarany zanakao. Na izay efa navita fanadinana, na ho an'izay efa nivaly ny fanadinana, na ho an'izay mbola eo am-piatrehana fanadinana, na ho an'izay mbola hanao fanadinana. Isaory Andriamanitra ny fiainatokantranonao. Isaory an'Andriamanitra ny asa mandraranao. Isaory an'Andriamanitra eo amin'io misy ianao io mihitsiny. Ataovy misy fankasitrahana misokatra be mba ahafahan'Andriamanitra mahita an'izay fo zay iesanja. Tsy teny hoe inona no ataony eo aorianan'izay fa isaory fotsiny Andriamanitra amin'ny fo tsara. Isaory Andriamanitra ny taratasy karakarainao, ny dossier, zavatra be dia be mifamaofao. Ankasitrao an'Andriamanitra izany. Isaory an'Andriamanitra ny ady lalovanao sy ny fampandresena ianao. Isaory azy ny famindram-pony vaovao maraina amin'ny tsenanao. Isaory azy ny fanampiana ianao amin'ny lafiny rehetra. Isaory azy fa isan'izay voataona ny fanahinao tonga so eto amin'ny sekoly androany andray teny mamy be manangana ary teny manintsy mba ho tonga zanaka vanona eo anatren'Andriamanitra sasy ianao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen. Asy io tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy kosa. Maza ho toerana tompoko a. Manasanao azo toerana dia anao fanatitra ny fotsika iray manontolontsika io fisaorantsika an'Andriamanitra satria tonga soa teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zasy ianao. Rapitso sekoly tokantrano, manana farisipo, etaeta, faniriana tsara, fo misokatra, misy sitrapon'Andriamanitra milenarina momba ny tokantrano, sitrapon'Andriamanitra ho an'iray mpianakaviana, sitrapon'Andriamanitra ho an'iray mpianakaviana, sitrapon'Andriamanitra ho an'ny zanam-pianakaviana, sitrapon'Andriamanitra ho an'ny vinanto, sitrapon'Andriamanitra ho an'ny ao an-trano, sitrapon'Andriamanitra ho an'ny ray aman-dreny, sitrapon'Andriamanitra ho an'izay rehetra ao an-trano. Mila ianarantsika izany mba ho ampiaritsika sy ampiainantsika ao amin'ny tokantrano misy antsika. Zoma satria 25 juin dia noho ny amin'ny fandaminana dia tsy misy fotoana etsy amin'ny trampokon'olona Analakely. Fa kosa ny 20 ina teneko tao 26 juin tsy misy zany hoe zoma tsy amin'ny trampokon'olona satria fety-pirenena io fa ny sabotsy 27 juin maraina kosa dia manasitsika mpitiavana eny amin'ny centre HVKL bypass ampifaliana sy ampitiavana ho anasanantsika anatrika ny fivoriana ny fandraisana fiombonana ny fanasan'ny tompo Sainte Seine ny communion dia manasantsika anatrika an'izany. Ny radio 7 tepoka valo maridrefy. Alléluia. 90.8 FM. Betsaka ny teny misesy sy miverimberinao arao iaino miaino dia ho tahian Jesosy zasy ianao. Amen. Manasanao ry hitsangana dia ho tsofina ranontsika. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa olo sitrapon'Andriamanitra ianao. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy fa saina vaovao ny atrehanao ny fiainanao. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy fa saina vaovao mora mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy fa miaina toejaza ianao mba hamantatra ny fomba tsotra ny sitrapon'Andriamanitra tokony ataonao amin'ny anaran'i Jesosy. Tononona olony fisaorana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Avy ireny olony fisaorana. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy olona miaina fiainam-pahamasinana ianao. Avy ireny miaina fiainam-pahamasinana amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa olona mifanaovan-tsoa, fahatsara-panahy sy fahatsara-toetra ianao. Olona tia mivavaka ho amin'ny firenena, ho an'ny mpanapaka, ho an'ny mpitondra, ary mahita fa ho efikasy be mihitsiny
le fonao amin'ny fahatsarana anovan'Andriamanitra zavatra mifanaraka amin'ny fandresen'i Jesosy efa eo. Tafavoaka ny firenenao aminaran'i Jesosy. Manonona ny fiadanan'i Jesosy aminao sy rehetra mahakasika anao ary ny fiainan'Andriamanitra ho ao anatinao. Mandehana fa ho tahin'Andriamanitra ianao. Tsy ho raraka an-dalana ianao, tsy ho mora reraka ianao. Tena risika sy azoto ary atanjaka ny toe-panahinao ary ho faly ianao hivavaka satria ho ampahitan'Andriamanitra mifanaraka amin'ilay fonao tsara ny fahatsarany mamaly ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Avereno, ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainako dia misy lavitra noho ny fisiako. Avereno, za misy zao io satria misy Andriamanitra. Zareo fahasoavana ary fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao dia ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen.